Panjefany Airtel monina ho an'Zorobe no nahazo ny laharana voalohany ary mendrika ihany koa tao anatin'ilay lalao-feon-kizy andiany faraika amby roapolo no karakarainy orinasa mpifandraisan-davitra ity fiara vaovao no loka azony tao anatin'ity lalao ity. Ramatoa Andriatsilaisina Raoul Volol monina any Anjozorobe no nivoaka pandresy tamin'ny lalao feon-kizy andiany faraika amby roapolo izay karakarainy Airtel fiarakodia vaovao Ford Fiesta no loka govana natolotry ny Airtel azy maray ity etsy Analakely. Fomba filalaovako manokana zany dia tsy misy hoe tena fotoana hoe natokana fa dia ohatrany rehefa mba misy fotoana kely malalaka dia manararaotra milalao fa rehefa tsy misy raha hoe telo andro herinandro tsy milalao mihitsy fa hoe rehefa misy fotoana dia manokana fotoana amin'ny fotoana iny aho zany ezaka milalao kely misy zany ohatrany hoe sady misy kolontsaina azo zany misy fahalalana ohatrany hoe mampitombo fahalalana zany Mitony lalao feon-kizy oiry zareo avy eo amin'ny Airtel ary efa manomboka ny 17 Aogositra teo indray ny andiany 2020 amin'ny ity lalao feon-kizy ity. Tsotra kely ny fomba fanjaisana anjara mandefa hoe FUN FUN any amin'ny 033 56 000 30 dia rehefa mandefa an'izay ianao dia mahazo question be da be dia rehefa mamaly ianao dia mahazo point dia izay macumulé point be indrindra no mahazo an'ilay fiara any amin'ny faran'ilay andiany. Mpandresy 5 no nitoloran'ny Airtel loka tamin'ity androany ity amin'ny andiany faraika amby roapolo izay. Fahita lavitra écran plat no azony Andriamatoa Rakotoasim-bola Fitonjara laharana faharoa ary vata fampisangatsahana no azony laharana fahatelo izay azony Andriamatoa Naifson Raymond.